Zay rehetra asehon'Andriamanitra ho ataoko meny hery anaovana izany dia izao zany resaka izany mety tsy hotsapanao hoe manana hery anaovana izany ianao fa ohatr'izao zany rehefa tonga ohatr'izao ny fatokavany ositra anaovana izay nasen'Andriamanitra ataonao. Hitanareo rehefa nalaim-panahy tsy ho eo amin'ny azo fijaliana Jesosy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, zany no tena marina nalaim-panahy izy. Tsy mora taminy nankato an'Andriamanitra. Fa hoy izy hoe atao anie ny sitraponao fa tsy ny sitrapoko. Tiao Andriamanitra tonga mba hanao ny sitrakao. Ahoana raha zany foana isa-maraina? Atsangano zany tanana izany. Tiao Andriamanitra tonga mba hanao ny sitrakao. Ahoana raha mbola endrika koa sika dia manao hoe Andriamanitra haiko fa ho alaim-panahandro any satria haiko fa halan-devoly fa za mino ny fanamasina amin'ny alalan'ny fahendrenao sy ny heriny fa afaka manoatra izany ary feno fisaorana Andriamanitra fa na dia ho resy aza dia efa vonona ny famelanao heloka sady voavidy. Haiko fa tia tsisy fepetra ianao nefa Andriamanitra tianao fiazonana izany zavatra izany izay nahafatesanao hiazonana dia hiaina amin'ny fiainana izay manao ahy marina e. Sika tsy mezaka manao ny tokony atao mba azona fanamariana amin'ny calendrier any an-danitra amin'ilay hoe mba tsara ve ianao androany. Andriamanitra tsy mahantra, tsy manampy zavatra amin'Andriamanitra sika rehefa mamaky baiboly. Tsaroako ny saina hoe tena mila mamaky tia mba tsy ho tezitra amiko Andriamanitra. Fa hoy izy hoe ngamo io ataonao ahy efa haiko daholo ireo. Ny soratako hoe tadidio. Isaky ny mamaky ny baibolinao ianao dia manampy ny tenanao ianao zany. Ka tsy maintsy izany ho toy ny lalàna isika. Fa hoe zavatra safiditsika ho atao. Dia manino isika no tsy misafidy mihoatra dia mihoatra. Maty amin'ny fahotana. Ataovy hoe maty ny amin'ny fahotana ianao. Ny fahotana tsy fahafatesana. Fa misy sombiny koa aminao izay tsy tianao nininona. Fa ny sombiny masina indrindra ao aminao, ilay fanahy mahafinaritra iny, ilay fanahy nateraka indray, izay iveloman'Andriamanitra. Ianao ilay fonenan'Andriamanitra sy manana fo ivelomany, dia izay sombiny izay no tsy mitady izay anontany. Mankalazy izany, mandafahotana izany, fa mbola manana fanahy koa isika. Izay tahaka ny lafiray hafa amintsika, ny saintsika fandriana sy fihetsem-po, ary ambony izany dia mbola manana nofo azy isika. Ka dia mila mianatra miaina lalina kokoa isika. Dia mila mandeha amin'izay ato anaty lalina tokoa. Fa tsy izay tiantsika foana. Za zao tsy tena mahatsiaro teo eto izany tamin'izaho vao nifoha maraina. Dia aza jerena ratsy izany fa miezaka ny hoe tena mba tsotra aminareo. Darlaina ny fo tamin'ny roa anikeo. Darlaina ny fo niaraka tamin'ny décalage horaire izany fa tamin'ny roa maraina izy ny fo. Vokatra izany mety tsy tena tsy mankety vao maraina izy zao tu. Tsy tena afaka manao be azy zao raha izany dia tantanana angamba. Eno kely nge azafady e. Tsy voatery ho tia foana ianao vao hanao ny tokony atao. Azafady, tsy voatery ho tia foana ianao vao hanao ny tokony atao. Betsaka ny olona miandry fotsiny amintsika. Ianareo ilay olona miandry fotsiny. Olona mipetra-potsy dia ohatrany hoe tena mba mba hanao ihany izy. Mbola miandry hery avy aty ivelany izy hanetsika azy. Mahitsy aho fa zany zao ohatry ianao nge fa nahazo ny hery ny fanahy masina. Andriamanitra nanome anao fahafahana isafidy. Tiany mba hampiasa ny fahafahana amin'ny safidinao ianao. Raha vantany vao manao izany ianao, hetsika miaraka aminao Andriamanitra ary tsisy devoly any amin'ny elo izay afaka hiazona anao tsy ahomby mihitsy. Ary tsy miresaka ny herin'ny fandriana fotsiny fa ilaza aminareo aho hoe fa za no isan'ny tena mpaniry ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ovy izany mihitsy sika raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra.
tsy mahovaolokafy zany sika Andriamanitra no manova azy reny, tsy voafonjy zany sika raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra. Mila miaina ny fahasoavan'Andriamanitra sika, fa mila mahatakatra koa sika fa manana zany fahasoavana zany. Ary zany tsy hoe fahafahana mamela ny fahotantsika fotsiny ihany, fa ery mampianatra antsika koa zany ny amin'ny andresena ny fahotana. Ianareo ave? Tsy voatery iaina amin'izany ianao, tsy voatery iaina amin'ny fahatorana na fahazaran-dratsy. Tsy voatery iaina amin'ny fahatorana na fahazaran-dratsy ianao. Tsy voatery fahatorana atezerana foana. Tsy voatery ahita antony folo isan'andro itezerana amin'olona. Afaka miaina amin'ny fiadanana ianao, fa tsy ny tsy tena sy ny tsy jery ny hafa. Afaka mankafy ny isan'andro mpiananao ianao. Ninina mitranga manodidina anao eo. Hoe ianao madala ianao. Tsisy olo afaka ianatra zany. Zany mihitsy ka tena misy. Za zao miaina an'izany de tena lavitra la iray mihitsy. Tsy azonareo an-tsaina mihitsy ny adalako taloha. Tena tsy hainareo mihitsy ny adalako taloha. Fa tsaroako tamin'izany tao amin'ny Filipianina, fa miezaka hiazona zay niazonan'i Kristy Jesosy zay maty ho ahy. Za zany mangataka hoe misy zavatra tokony velinao anatinareo ao androany. De ilay fahalalanao mamiratra kely hoe izy ianao amin'ny Kristy no isandratra, ilazanao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy lay papahery ahy. Za ho manome ohatra azo ampiarina amin'izany zavatra zany amin'ny ahafahanao manao zay tianao atao. Firy ary? Ekenareo ve zany aloha? Totsipetsaka izy zany ko. Aleo no fandramako indray. Firy aminareo no mihevitra raha tena tianao zavatra marina nareo? Za tsy miresaka zavatra ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra zao. Za miresaka raha toy zany ka zavatra hitan'Andriamanitra fa hitanareo tsy afaka tonga de ho pira malaza zany satria zay ny tiako fa tsy zay ilay resaka resahako. Fa ndao atao fotsiny hoe hitako fa misy hitanareo misy zavatra tsy ampy amin'ny fiainako. Ary takian'Andriamanitra zany zay haiko fa tian'Andriamanitra ho velabelariko. Afaka milaza aminy aho zany hoe eny ary Andriamanitra fa za tena mba te olona tsotra, za te ho isan'ny tsotra indrindra. Ho ampian'Andriamanitra de ny zavatra voalohany meny ahy de tranga maro be. Fampiarana. Jereo fa tiatsika findra daholo zany rehetra zany. Tiako raha misy olona mamindra tsarana atao anatiko ato. Ny assistante administrativako zao tsotra be. Re olona, rehefa te ho tsotra amin'ny olona ary tsy mihevitra ho mahay izany akory za de izy no rahako. Tena tsotra be izy. Zany hoe mety tsy mahavita tahaka azy fa afaka ny tsotra arak'izay ilan'Andriamanitra. Amen. Eny ary mbola nome ohatra ray koa. Ndao sika resaka fampiarana vetivety afaka ataontsika ve zany? Fa tsy tena hoe ela be tsy tianao zany foana ve nareo? Firy aminareo no malala fa tokony hanao zany? Ndrehetra no manaiky. Firy aminareo no mino fa mety sitrapon'Andriamanitra zany raha ataonao satria mandray an-tanana ny tenanao ianao. Tsy ndrehetra no manangan-tanana amin'izany, tsy tiana ritrao ve Andriamanitra fa tsy maninona zany. Eny ary ny vadiko zao niezaka taona maro ampiasako vatana andaminako fotoana fa za tsy manam-potoana. Tsy manam-potoana, za no sahirana indrindra. De tsy manam-potoana, tena Andriamanitra no mandray an-tanana zany ho aho. Zany hoe za tsy tena nino zany za nino fa hoe tsy anana fotoana ho amin'izany. Nino zany aho. Ka rehefa niodina teny aho ndao jerena hoe manodidina ny 12 taona. Ndray maraina ny akanjo de nijery ny tenako tamin'ny fitaratra. De tsy haiko na nisokafan'Andriamanitra ny masoko jamba na ahoana fa ny saina hoe tena tsy tsara ty. Fa betsaka ireo zavatra tety ambony tety ny lasa nidina tany ambany tany. Fa Andriamanitra ny teny tao am-poko. De tena saiko zany mihitsy ny tonga tato amiko. Raha tsy hanomboka anatanjatena amin'ny fotoana mahazatra ianao de tsy hatanjaka
intsony ianao amin'izay mety ho lalanao manaraka eo. Ka tiako fantatrareo fa makany amin'ny gymnazy intelo isan-kerinandro ho anareo. Zay no afahako mbola hiazona hery mizahara amin'ny olona zao. Zany hoe ny marina nomezany vadiko tamin'ny zananao tamin'ny hoe andeha ohatrany hoe aleo fa hojereko zany. Satria samylaza fa tena nanatanjatena dia nanao zany 2 andro dia reraka nitsoaka. Hitanareo mitovy amin'ilay manena-tena ihany zany zay mora rehefa voky. Sika rehetra manena-tena daholo rehefa fety iny fa tena adalana ihany zany. Ka dia nanomboka ilay finanana sy ny fandaram-potoana fanitsanana ny andro melohan'ny krismasy. Io ny fianakaviako hoe adala fa za ilay karazan'olona rehefa manamboatra ny saiko dia zao aleo tonga dia ataoko ny sarotra indrindra. Dia resena amin'izany raha foeziny zany tsy hoe mandoka tena efa mpanao zany foana efa 7 taona amin'ny desambra zany fa zao ilay resaka. Zao zany ilay resaka. Nahoana ny hoe manam-potoana zao fa hoe tsy zany ny taloha. Satria zao tianao zany fa tsy tianao zany taloha fa tena mahitsy azy zany. Haiko fa sarotra zany, haiko zany. Zany hoe sika ty hiazona fialatsiny foana, sika ty tseko. Dia manao hoe sarotra zany. Fa ndao mba novasaina kely androany. Zay rehetra tian'Andriamanitra ho ataoko, zay rehetra asehon'Andriamanitra ho ataoko, izy no manome ahery anaovany zany. Dia zao zany mety tsy ho tsapanao hoe manana hery anaovany zany ianao. Fa ohatr'izao zany rehefa tonga ohatr'izao ny fahatokavany osotra anaovanao izay nasain'Andriamanitra ataonao. Hoinao hoe wow, vitako zany. Dia raina ny tompo. Navidy zany amen. Re olona nalefa nody niaraka tamin'ny 5 minitra fetsihana 2 dia tsy nalala hoe aikay atao anatin'ny 2 andro samy hafa reo. Arany maro 12 taona zay tsy mbola nampiasana vatany mihitsy tamin'ny fiainana dia zany nandeha efa ora ray sy tapany isan'andro dia tena reraka tonga dia nitsirara tao amin'ny toalette. Dia nino an'Andriamanitra anarina indray. Marary. Matio 5:9. Fa manana mahafinaritra noho izay fa izy sika. Tiako ty soratra masiny ty. Tokony hitanareo ny endrikareo re olona rehefa lazaiko anareo afaka ataonareo zay ilay nataonareo. Sambatra sy faly ary mahomby ara-panahy. Dia zany endrika zany iainany zanak'Andriamanitra nateraka indray mankafy ny famonjena, nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Zao mety tsy nitovy tamin'ny fiainako ny anareo fa rehefa nona za miresaka anoanana zao ka mitady zavatra hoanina. Amen. Ka raha manana izany karazana anoanana ara-panahy zany sika dia hoe nona fahamarinana zao sika marina amin'Andriamanitra. Manana fahamarinana amintsika sika fa raha nona ny ahita ny fiasany zany amin'ny alalantsika sika, raha tena nona ny andre fampianarana tsara marina isika izay hoe tena hiazona antsika amin'ny lalana mahitsy tery amin'ny fiainana. Ray tamin'ireo namako ministra izy nandefa ny sary nijery ahy tamin'ny tele tamin'izany andro zany hoy izy hoe tena voakaboka
vao maraina ny lohako avy mama Joyce. Izy koa izy ty ny azona amin'ny fiainana mahitsy sy tery. Mila zany daholo sika, mila fampahirezana sika, mila fampivelarana ihany koa. Mila malala sika fa tiantsika Andriamanitra, mila malala sika fa tianao zavatra ao antsika izy. Ary izy dia mamindra fo amintsika, fa mila malala ihany koa sika fa Andriamanitra dia fahamarinana ary ny fahotana dia misy voka-dratsy maro. Ka na dia afaka avela heloka amin'ny fahotana rehetra azy sika, misy voka-dratsy foana ihany zany. Indrindra moa fa raha mbola mitoy manao zany eny foana ihany sika ka mihevitra fa hoe afaka ny tavavoaka. Wow, mahafinaritra. Hitanareo, zay mety ho zavatra tsinao zao, tsy manino zany na vao azonao androany, rapitso, na efa enim-bolana zao, na ilaiko ataonareo zao dia anao toetra hoe, za ndray dia tsy haino ohatr'izany. Ianareo ave, za ihany ilaiko. Za koa nanan-javatra izay nianarako mafy, fa ny toetrako tsy niatrika izany eny foana. Za dia mangataka toetra vaovao eny foana, karaza toetra milaza hoe, za ndray tsy ho afa-po amin'ity zany. Tsy zao mihitsy ny fomba tiako iainana. Za dia miezaka mba hiazona izay nanekeny Kristy ho faty mba hiazonana te hanan'ilay fiainana izay voavidy sy novidiny tamin'ny rany aho. Miaraka amiko ve nareo afaka ataontsika ave zany? Petera voalohany 2:5-7. Firy aminareo zao ty teny mafy sady tsara. Nareo tsy mahatsiaro fanameloana sa ahoana tsy tiako hatsiaro fanameloana nareo? Fa tiako mba ho sa fotsiny. Afaka ny ilan'Andriamanitra ahy aho. Tiako hialeto maniry zany nareo, satria raha zany no tadavinareo dia fara amin'izany koa nareo. Aoka hifandanja tsara, mifandrindra, zany no tena fitsipika, mahafeny saina, dika zany hoe matotra. Aoka hiambina, zany no dika hoe maheritreritra, dia mitandrema, dika zany hoe misaina tsara amin'ny fotoana rehetra. Fa tsy indraindray, fa ny fahavalonareo dia ndevoly mandeha mierona tahaka ny lioana amin'ny fahatezerana tanteraka dia mitady izay olona afaka arapany. Averintsika rehetra hoe tsy mba izah zany. Atreo izy. Aoka hiorona ampinoana anohitra ny ataony. Tena tiako zany. Raha vatany vao mihetsika melanao ny devoly, ny fotoana atserovanao fakapanahy, eo ianao no manomboka mivavaka dia manao ohatran'izany. Inona nataon'i Jesosy tao Getsemane? Nivavaka izy, dia nivavaka, dia nivavaka. Dia nanao izay ivavahan'ny mpianatra niaraka taminy izy fa nandao azy ireo dia nandeha natory, dia nivavaka rery izy. Dia inona ny zavatra nitranga? Naniraka anjely ampahery azy Andriamanitra. Tena zany marina. Naniraka anjely izy ampahery azy mba ahafahany manana hery hiatrika izany fakapanahy rehetra izany. Baiboly milaza fa tena nanotra mafy izy ka nidinitra ny tonga tahaka ny raha. Tsy mandratra antsika ny manotra fakapanahy. Tena tsy vitako zany tena ilay mpanahy, toero izy. Zao no lazaiko anareo raha toa ka mitory filazantsara ianao amin'ny fitiavana rehetra afaka hitanao, ho tianao kokoa ny olona dia hilaza azy ireo ny marina ianao. Aza samy laza amin'ny fotsiny izay everinao fa tiany horenesina mba azonao fanatitra hafandray, anano antoka, fa milaza amin'ny marina ampitiavana ianao, fa Andriamanitra no hiahy ianao eny foana, ary mbola azo olona mihoatra noho izay takatrao ianao, satria ny olona tena mitady ny marina mihitsy. Amen. Dia zao koa afaka mihinareo na tsy fa manao zao satria tia olona. Raha tsy zany dia efa niaraka tamin'ny zavikeliko nipetrapetraka ambosy za. Toeriny devoly dia andositra izy. Hitako fa Jesosy tao amin'ilay sahotra ny saina hoe tena leo fa andrazako hoe ahoana no mety hiovan'izao ratsy. Tena ohatrany tsy mahatsiaro hery anoherana ny devoly aho zany mety andeha hitsoko io Jehova avy eo. Fomba tsara indrindra anoherana zany dia mivavaka. Ampio Andriamanitra, ampio ianao no heriko. Za miny fa afaka manao izay rehetra sainao ataoko amin'ny alalan'Andriamanitra mampahery ahy. Ndao amin'ny Romana 9:7-20. Fa raha velo araka nofinareo amin'ny fandikana zany dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amin'ny nona ny asan'ny tena, raha ny hery ny fanahy masina,
aminonareo zay mety asany nofo rehetra manao mamono azy de hovelona sy tena iana mandrakizay tokoa ianareo fa izay tarian'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tsy mahavita zandrery ianao isan'andro isaky ny voakiasa de manao Andriamanitra pio ah isan'andro satria za tsy adala akory aiko fa rehefa tsy mangataka amin'Andriamanitra anampy ahy de anomboka amin'saina hoe tena de raina ny tompo fa moro zany fa tsy ela akory de ifoa ho taitra isaina hoe tena tsisy hevitra ny afako manao zany androany tena tsy vitako ndray ty ka mivavaka foana anampian'Andriamanitra ahy ka na de mahay zavatra tahaka ny ahoana azy ianao mivavaha amin'Andriamanitra anampy anao foana. Ianareo ave na mety ahoana fifehezanao zavatra raha eo mivavaha anampy anao satria ny antony tokanaizanao zany no fanomboana zany de no izy efa nanampy anao sahady. Nareo ve ampatsorana mihevitra hoe tafatsangana teto raha tsy efa nangataka tamin'Andriamanitra aloha Andriamanitra pio. Zany hoe raha tena hainao marina ny vavako mialoha natokavako teto mety tsy neverinao fa hoe za tsy nihevitra ny hainao azy loatra satria izy ange ohatrany tsy de nianatra akory zany. Fa de mitsangana eto de manokatra ny vavako de matetika toy ireny fipoahana tahaka ny androany reny. Ohatrany hoe amen. De tsara aminareo ihany mbola tonga manaraka ijery zany satria za koa tsy malala raha tsy eto mihitsy. De milaza taminareo hoe za koa ary mba efa tena miandro inandray zao ny avatreo fa hoe za koa tsy malala. Zany tsy midika fa tsy manao drafitra mihitsy aho za manao fandaminana fa mifehy zany de Andriamanitra. Amen. Etaeta sy anoanana fahamarinana mino fa tsy hoe tsy maintsy manota ianao ahatsiaro meloka mifona mandany 2 herinandro na mbola mahatsiaro meloka foana satria zao ianao de mila mandony vidiny zany zao ianao mandadiladiny zany mihitsy fahotana indray fa misy fiainana tsara lavitra noho zany. Amen. Mbola misy ny ambony lavitra noho zany eo no anomboantsika fa tsy hoe zany no efarantsika akory mila malala betsaka ny amin'Andriamanitra sika afantarana hoe ny devoly de maka fanahy ahy za de manoatra zany efa maty ny amin'ny fahotana za tsy hiaina fahotana tsony ny herin'Andriamanitra no ato anatiko de afaka manao zay ilaina ataoko amin'ny alalan'i Kristy ilay mampahery ahy marina zany de rao ny tompo. Alleluia. Eny ary afaka mitsanganareo zao ay misy afatra adino foana fa de raina ny tompo. Efa tsara zao. Tiako nareo fa reraka koa. Misy olona efa mahatsapa afo masina manomboka amin'rehatra ve ao anatiny amin'izao. Tadio zay ny lazaiko. Fa nahoana fa elany eo fa nany fotsiny ilay toetra. Za ndray de ho afaka amin'ity. Za tsy hiaina voafatry zany, za tsy hiady lava amin'ity zany. Andriamanitra ny eo anilako de hiazona le zavatra zay nanekeny Kristy ho faty hiazonay aho. Amen.